eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely eny ary tompoko misaotra an'Andriamanitra isika fa noho ny fahasoavany dia tafahoana somatsara amin'ny alalana zao fandarana zay efa arahana roa zao isika izany. Manaraka izany manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy isam-batan'olona, isam-pianakaviana, isa-trano, miarahaba anareo zay efa mahita sy mandre anay ny tenako sy zahay fiangonana Refi Androndrakely. Ho zahay hoe hitondra fahasoavana ho anareo ane zao afatra entinay matetetika aminareo zao, ka tahaka ny namonjen'Andriamanitra ny hafa zay fa naray fahasoavana tamin'ny alalan'ny afatra nentinay tahako zao, de tahak'izay ny ihany ko ane no andraisanareo fahasoavana amty androany ity. Ny tompo ane tanteraka izany eo amin'ny fiainanareo, hitondra ny tenin'Andriamanitra aminareo amizay aza ny tenako. Ka ny hojerentsika androany dia mikasika ny amin'ny ozina miasa eo amin'ny fitiavany lahy sy ny vavy, sy ny ozina miasa eo amin'ny fanambadiana sy ny tokantrano. Hitondra izany afatra zany aho satria hitako tao anatin'ny taona maro nanaovako ny asan'Andriamanitra fa maro amin'ny olona no manana olana amin'ny lafiny fitiavany lahy sy ny vavy sy ny fanambadiana ary ny tokantrano. Riavana ianareo zay mahita sy mandre ahy am'izao fotoana zao, hoy aho aminareo raha mikasika ny amin'ny fanambadiana dia hoy aho hoe avy amin'Andriamanitra izy io, izy no nampisy azy ary nataon'Andriamanitra ny fanambadiana mba ahatsara ny fiainantsika zanak'olombelona, ampirindra ny fiainantsika zanak'olombelona, ary nataon'Andriamanitra ihany koa ny fanambadiana mba hitombon'ny taranaka. Mikasika ny am'izay ngambany tsy de ho resantsika aloha. Toy zao no tantaran'io fanambadiana io, arao tsara nge rehefa nahary ny lanitra sy ny tany, nahary ny zavatra rehetra ny tompo Andriamanitra, de nahary atsika zanak'olombelona izy, ary tam'izany fotoana zany dia lehilahy no arian'Andriamanitra voalohany. Ka rehefa nandeha ny fotoana marihana aloha fa Andriamanitra de tsy mitsahatra ny manao zay ahatsara ny fiainantsika zanak'olombelona. Zay mahatonga am'teny antiteny ity hoe ka rehefa nandeha ny fotoana de natsikaritra Andriamanitra fa nisy zavatra banga tao am'ilay olona no ariny, tao am'ilay lehilahy no ariny, zay napetrany tao am'izay edena, tao am'le toerana tsara indrindra, toerana tonga lafatra indrindra. De tam'izany no nanampan'Andriamanitra hevitra hoe tena misy banga fiainan'ity lehilahy ity, misy zavatra tsy ampy, ka dia ho asiko ny fanambadiana. Zay ny voasoratra amin'ny Genesis 2:2, zao ny voasoratra hoe ary tamin'ny tompo Andriamanitra fa tsy tsara raha irery raha lehilahy ka dia anaovany vady saza ho azy. Tanoho voasoratra hoe ary hitan'ny tompo Andriamanitra, hitany Andriamanitra zany de tena nahita ny zavatra nisy ny ainan'ny Adama tam'izao fotoana zany. Riavana ianareo zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao, fantatr'Andriamanitra ihany koa ny mombanao, fantany tsara momba anao rehetra, tsy misy miafina aminy ny tantaram-piainanao na ny lasa na ny ankehitriny na ny mbola ho avy azy. Ary eto dia manambara vaovao mahafaly aminareo fa mihevitra ny anao zay ahatsaranao io Andriamanitra io. Fantany toy zany ihany ko ny olana misy eo aminao, ary mahafaly an'Andriamanitra mihitsy ny avana malala ny amonjanao ho afaka am'izany olana zay mianjady eo amin'ny fiainanao zany. Mino sy maneke ny famarinan'zany teny ambarako zany ianao. De iverenena indray zany le resaka mikasika ny amin'ny fitiavan'ny lahy sy ny vavy na ny resaka fanambadiana sy tokantrano teo. Araky ny efa nambarako teo dia tsy avy amitsika olombelona
ny fanambadiana fa avy amin'Andriamanitra. Izy no nampisy azy ary nataon'Andriamanitra izany mba ahatsara ny fiainantsika zanak'olombelona velona eto ambony tany ity, ary nataon'Andriamanitra ihany koa zany mba ampirindra ny fiainantsika zanak'olombelona velona eto ambony tany ity, ary nataon'Andriamanitra ihany koa zany mba ameny zay banga eo amin'ny fiainatsika amin'ny maha olombelona atsika. Ohatra manamarina zany a lefa nambarako tery aloha kasika amin'ny tantarany Adama sy Eva. I Adama ohatra de lay lehilahy no namboarin'Andriamanitra voalohany teto ambony tany, de hitan'Andriamanitra hoe nisy banga ny fiainany, de nofenoin'Andriamanitra io banga io, de zay natokan'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe asina ny vehivavy de asina ny fanambadiana. Zay zany toetran'Andriamanitra hoe manao zay mahatsara fiaintsika zanak'olombelona izy, ka raha misy banga fiainatsika dia manao zay afeno an'izany banga zany eo amitsika izy. Manamarina zany ihany koa tantarana ny lehilahy anankiray atao hoe Isaka. Zany lehilahy zany a zanaky Abrahama sy Sara, de maty moa zany a i Sara vadiny Abrahama na Sara reniny Isaka. Ka rehefa maty a io vehivavy io de nalahelo be mihitsy a Isaka, tena nalahelo, tena nalahelo, tena nalahelo. Zay rehetra tonga teo aminy ka nampahery azy nampionina azy de inona ny zavatra antranga, tsy misy nandaitra tamin'izany. Ary na de i Abrahama reny azy no nanatona azy napitraka azy de tsy nona mihitsy ny alahelony andreniny, ary na de efa nasehoan'i Abrahama azy fa izy no zanany mandova satria ambaran'ny baiboly fa nanan-karena be mihitsy a zany lehilahy zany tam'izany fotoana zany, fa tsy nonona mihitsy ny alahelony andreniny. Fa nagaga, tena nagaga de ity rehefa toka ny fotoana namangin'Andriamanitra azy mba hiroso amin'ny lalan'ny fanambadiana, de nitia vehivavy anankiray izy, Rebeka no anarany, de araka ny voalazan'ny baiboly tena tia ny vehivavy io ary nampandrosony tao amin'ny trano nisan'ny Sara reniny. De inona ny zavatra nisy? Zay vao nionona ny alahelony andreniny. Zay ny voasoratra, toy zao voasoratra ato amin'ny Genesis toko fa 7:17, ary nampandroso any Rebeka ho andainy Sara reniny Isaka, ka napakatra azy ho vadiny tia azy izy, ka nionona ny alahelony andreniny. Ry havana malala, ianareo zay mahita sy mandray am'izao fotoana izao, milaza ny marina aminareo aho fa nataon'Andriamanitra fanambadiana mba hatsara sy ampirindra ary ameny banga eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Zay ny marina, zay ny voalazan'ny baiboly. Ary ny programan'Andriamanitra mikasiany am'izany de tsy miova mihitsy na fahiny na ankehitriny na mbola ho avy. Tsy miova mihitsy a ny programan'Andriamanitra mikasiany fanambadiana. Indrisy nefa fa tsy arak'izany a ny zava-misy iainan'ny olona maro am'izao vaninandro misy antsika izao. Zavatra ratsy mifanolotra am'izany no miseho. Vao manompoka ohatra, vao manompoka fotsiny fiarahan'ny lahy sy ny vavy, na ihany keo hoe ny fifamofona araka fomba fitentsika malagasy azy, dia efa petraka sady ny olana. Vao manompoka ny fiarahan'ny lahy sy ny vavy, ny fifamofona de efa petraka sady ho iaho ny olana. Toka ny fatovina, toka ny ranomaso, toka ny fahatsopany antenana, toka ny famozam-po, ary ny sasany am'ireo olona zay mifankaty azy mbola tsy tafaroso amin'ny lalan'ny fanambadiana sy tokantrano akory, de efa misy am'izy reny no teo faty sahady no le zavatra iainany ao anatin'ilay fiarahana, zay ao anatin'ilay fifamofona. Eny na de efa niova partenaire ary ny olona sasany na lahy io na vavy, de mbola toy zany foana ny fiainana, efa indroa niova intelo niefatra ny dimy, mitaona mitombo, fa de tsy mahita maniny sy fiaina mahafinaritra ao anatin'ny fiarahana ny olona zay lazaina hoe mpifankaty. Fa de zay nambarako zay a zavatra mitranga. Ry havanao, tsy
tsy nanomana ny olona ho am'izany mihitsy io Andriamanitra narilanitra sy ny tany atsontsika hoe Reiny Jesosy Kristy io. Tsy nanomana ny olona ho am'izany mihitsy izy, ary tsy miresaka olana zany mihitsy izy ka sena am'izany atao hoe fanambadiana. Ny sasandray tafaroso tamin'ny lalan'ny fanambadiana ihany, tafatsakana ihany ny tokantranony, fa saingy tsy misy fiainana mahafinaritra azy ao. Tsy hitany zany le fiainana zay fiainana hoe mifankaty, fa inona mitranga ho ianao? Mifandrafy ny mpivady, toy ny sakaisy maso ny fiainan'izy ireo ao anaty tokantrano. Ry havana malalo, zany zavatra misy sy zavatra mitranga am'izao vaninandro ianatsika izao. Any ka maro tamin'ireo olona zay fa niroso tamin'ny fanambadiana no misaraka tanteraka. Fanamarina nefa tsy nanomana ny olona hisaraka zany ny tompandriamanitra, tsy nanomana ny olona ho am'izany izy. Tsy misy teny na tantara ato anaty Baiboly ity milaza fa mahazo misaraka ny olona. Ny teny nataon'i Jesosy aza de zao: zay nampiraisin'Andriamanitra aoka tsy ampizaran'olombelona. Ry havana, ianareo zay mahita sy mandre ahy am'izao fotoana zao, mba fantatrao moa hoe fa maninona ny fiaran'ny lahy sy ny vavy, ny fiaran'ny lahy sy vavy ankehitriny, fa maninona ny fanambadiana na tokantrano misy ankehitriny no anjakan'ny olana tahak'izany. Na hoe tsy araka ny programan'Andriamanitra ny fiainany eto ambony tentany ety, fa maninona, fa misy inona? Mba fantatra moa ny antony? Ho zarako aminao zao ny antony. Voalohany satria tsy ao Jesosy. Tsy ao Jesosy eto de milaza amitsika fa ny titre na ny etikety etitsika hoe kristianina isika, na mpivavakatsy na mpivavakerotsika, de tsy midika akory zany fa ao anatinao Jesosy, na hoe mitoetra ao anatinao Jesosy. Tsy midika akory zany fa ao anatinao Jesosy na mitoetra ao anatinao Jesosy. Kanefa ny akamaroan'ny fiainan'ny olona eto ambony tentany ity dia tahaka zany. Ahoana moa ry havana malala no ahafahan'Andriamanitra am'izao vaninandro misy atsika izao hoe hiditra tsetro amin'ny fiainanao, andray andraikitra sy andray antanana ny fanambadianao sy ny tokantranonao, raha ohatra ka Jesosy tsy ao? Inona ny azon'Andriamanitra atao am'izany? Tsy magaga raha ohatra ka miseo ny olana, miseo karazana olana lasa fiainana tsy misy vanina ny ainana ao anatin'ny tokantrano. No zany indrindra de mitonanao mba andiny tena kely hoe sao dia ny fototry ny olana misy aminareo mivady ankehitriny de tsy hoe no le vadinao loatra, fa no Jesosy tsy mbola nazy toerana ao anatinao, no Jesosy tsy mbola nomenao toerana teo amin'ny fiainanao na teo amin'ny tokantranonao. Ambaran'ny Baiboly matsy any amin'ny bokin'ny Jaona any 7:24 fa Jesosy no lalana, tsy misy afaka mifandray amin'Andriamanitra ray raha tsy ao Jesosy. Ary lay Andriamanitra iray de tsy afaka anao na inona eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona raha tsy ao Jesosy. Zay de ny antony natokan'Andriamanitra hoe omeko zanako latokako e, omeko, tsy hoe ny amonjy ny fanahintsika ihany, zay aloha ny lehibe indrindra, fa nomeny zanalay tokana mba ahafahan'Andriamanitra mitrantsety amin'ny fiainatsika ka mamonjy atsika manoloana ny olana misy, manoloana zavatra sarotra mitranga. Ka de hoy aho hoe de nio tsara ny momba anao, ny momba ny tokantranonao, saola ka tsy ao Jesosy. Ary eto de milaza ny marina aminareo ao fa rehefa tsy ao Jesosy de tsy ao zany Andriamanitra. Ka rehefa tsy ao Andriamanitra le tompo fanambadiana, de iza zany no ao, izy zany no toetra ao. Mazava ho azy fa de tonga ny fanaratsy, tonga ny devoly, ary ny devoly tsy mba mitondra fiainana, tsy mitondra zavatra mahafinaritra, fa raha voalaza Jesosy no jereny, tonga izy mba angalatra, andringana, amono, andrava, anapotika
zay ny atondiny Jesosy Kristy, ny atondininy faneratsy rehefa tafiditra ao amin'ny tokantranon' olona izy. Ka de ny vahaolana ho anao zany amin'ny tiandroandroany ity de ianao tsy mametsiny ny vadinao fa ianao manapa-kevitra ho an'i Jesosy aloha. Ampandrosa Jesosy hitoetra ao anatinao, ampandrosa Jesosy hitoetra ao anaty tokantranonao. Ianao aloha no miroso am'izay dingan'izay. Fa rehefa miroso anao, mandroso anao de ho amarin'Andriamanitra le voalazan'ny Baiboly ao amin'ny bokyny Asin'ny Apôstôly 9:10 hoe mino an' Jesosy tompo de vonjena ianao sy ny ankonanao. Ny antony anankiray faharoa ihany koa mahatonga le olana misy ankehitriny eo amin'ny lafiny fanambadiana na eo amin'ny lafiny fitiavany lahy sy ny vavy, satria efa nisy ozina nahazo toerana, le ozina tsy mahavanina tokantrano na tsy mahavanina fanambadiana eo am'le olona na eo am'le taranaka mihitsy. Ka raha sendran'izany zao ianao hoe ianao misy ozina tsy mahatsangana tokantrano na tsy mahavana fanambadiana, na lay taranaka misy anao no efa misy azay karazana oziny zay dia tiako milaza aminao fa dia tsisy azo antenaina ny fiainam-panambadianao na fiainatokantranonao ankehitriny na fiainam-panambadianao na fiainatokantranonao avy. Ary tsy magaga raha ohatra ka ho an'ny olona sasany hoe vo manompoka ny fiarahany lahy sy ny vavy, vo manompoka fifamofona de fa le nambarako tiarialoha ny mitranga, olana, korotana, ranomaso, fatsopanantenana, fatovina, famozam-po, tsy te ho velona eto ambony tany itsonitsony. Hitantara zava-misy aminareo ngiavy hoe mba afantaranareo fa rehefa eo le ozina de tsisy fiainana vanina zany eto ambony tany ity. Ity lehilahy tantarako aminareo ity de efa nanohy tena ho an'i Jesosy, nanohitra fiainana ho an'Andriamanitra. Efa zava-dehibe aloha zay fiainana zay, efa dingana lehibe aloha zay zavatray ahafahan'Andriamanitra mandray atana anazy, mandray adidy sandraikitra ny fiainana. Fa saingy nidika ny teo amin'ny fiainana de mbola nisozina tsy tapaka, tsy foana tao aminy. Fampianarana lavabe moa hoe aizao io hoe ahoana moa mahatonga ny ozina tsy ho tapaka tsy foana nefa ianao efa nandray an tompo, ianao efa manana tompo, ianao efa nanohy tena ho an'i Jesosy. Fampianarana manokana mihitsy manokana zay zavatra zay. Fa inona ny antony mahatonga hoe nisozina tam'ty rahalahy anankiray ity, nifankatia tamin'ny tovovavy anankiray izy de niaraka teny herintaona roa taona tsisy olana mihitsy amin'ny mampino azy. De normal be raha hoe andao iroso amin'ny fanambadiana araka an'Andriamanitra am'izay tsika iroso amin'ny mariazy. De to mpikenikeniolana nanomana le mariazy de bevoka le vehivavy ary bevoka na lena hafa. Mazava be fa tsy anambady an'izany vehivavy zany izy, kivy izy aloha tam'izany, tena nitanonika tanteraka mihitsy hoe de tena namitaka tamin'ny ora farany ity vehivavy kasaiko nampiakariny ho vady ity. De rehefa nandeha moa ny andro, nandeha volana, nandeha ny taona de nionona ihany ny fony. De rehefa katy tamina vehivavy anankiray indray ihany koa izy de ina ho inao ny tranga, tsisy problème, lamina tsara ny fiainana. Fa rehefa nanapa-kevitra am'izay izy roa hoe ho ataony mariazy de to ampikarakarana ny mariazy no bevokandray le vehivavy ary bevokana lehilahy hafa. Mazava ho azy fa tsy anambady azany vehivavy zany izy. De tantarako aminao fa indimy sesy zay rehetra vehivavy niaraka taminy de tao anaty fotoana nanomanan'le mariazy bevoka daholo. De ho anao manokana zao zay mahita sy mandray am'izao fotoana zao, inona no anton'izany? Fa raninona no niaran'izany izy? Zay le antsona hoe ozina miasa eo amin'ny fitiavany lahy sy ny vavy na miasa ho fanambadiana. Tsy avera le ozina anambady zany izy na anatokantrano zany izy, fa de manana fomba amin'ny karazany anakanana an'io lehilahy io tsy rosa fanambadiana le ozina. Any boka Deutéronomie 7:20 sokafa nge Deutéronomie 7:20 dia 7:30 zao voasoratra, ifofo vady anao fa olo-kafa no andry aminy. Mazava zay tenin'Andriamanitra zay, teny Baiboly zay, ifofo vady anao fa olo-kafa no andry aminy.
efa piny io rahalahy io fa nanoloa tena hoan Jesosy efa manana tompo kanefa dia zay ny zava-misy zay ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana. I tantara zavatra anakirandray ah tantarana kristiana ihany ty tantaraiko ity efa nanoloa tena ho an'ny tompo izy mivady efa nandray an'ny tompo izy mivady fa izao ny zava-misy toana vidividy tateorina de saraka tampoka tena tampoka de tampoka tena tampoka tsy ho tantarako aminareo ny antony nampisaraka azy fa de tena tampoka de tampoka de nataon'le vehivavy zay ampiravina ny fifankatiavan'izy mivady fa tsy nilamina mihitsy nataony daholo zay azo nataona ndresaka tamin'ny ray aman-dreniny ndresaka tamin'ny rafozany nyresany daholo zay azo nyresana rehetra fa de tsy nisy afaka namerina ny tokantran'izy roa ho amin'ny lonina fa de rava tanteraka fanambadiana de nanatona i vehivavy io nanatona miaraka amin'ny ranomaso tena ranomaso tsy misy toy zany de tam'izany no somary nanmedisiny ihany ah satria efa fantatry ny tantarany io vehivavy io fa misy ozona tsy mahatsangana tokantrano eo aminy ary efa natsipoko tamin'izany iteny zany satria nyreniny sarabady ndra vavin-drenirehetra sarabady ndra tapo aminy sarabady fa izy rery any tsy sarabady satria efa pinony izy fa pino ny vadina ary tsy mahita olana ny tokantrano mihitsy fa izy zarefa fankaty be mihitsy fa ny adinina raha mbola tsy mitapahana ny ozina tsy mbola nifoanana ny fisiny herina ozina dia mitoetra ao ary tsy amin'ny fotoanandro anakiray tsy maintsy mamelo tampoka izany ozina zany zay ny tsy fantana ary zay natoka somary nanometsiny azy tam'izany fotoana zany satria efa nisy tenina tsipoko taminy any fa tsy niraisiny tsy nahoany ino moa ny azoko atao de mipoka ty tantara ity hoe nisaraky izy mivady de taorinan'izay nefa na izany na tsy zany de nampahery azy ah nampafantatra azy sy nanamafy ny marina fototra olana zao de rehefa nazava tamy moa zay de mivavaka ho azy ah tapaky ny ozina fanako ny herina ozina tsy matsanga tokantrano de deraina Jesosy fa tamin'iny andro iny ihany eritrereto hoe toka tany amin'ny tolakandro tamy rora tany hoany any novavako any vehivavy io de miariva toka tany amy dimora nody tamy tokantranon'le lehilahy nody tany amy tokantranon'le lehilahy de rehefa andrisaka tamin'io lehilahy io ao de mitantarainy tamiko hoe toka tany amy roa tany hoany ozy izy dia nisy zavatra tsy natafandrimandry ah ohatra misy miteny amiko hoe tsy maintsy mody amy vadinao ianao tsy maintsy mody amy vadinao ianao tsy maintsy mody amy tokantranonao ianao tsy maintsy mody amy tokantranonao ianao de lamina tokantranony mandraka kehitriny de fataro am'izany hoe raha tsy nitapahana tsy mifoanana zany ny ozina teo am'ilay vehivavy de nieritreritra ve anao fa no tamy tokantrano le lehilahy tsy mino mihitsy hoe tsy mino mihitsy hoe nody io lehilahy io fa de mety hoe nisaraka mandramaty ry zareo fa rehefa tapaka ny ozina foana lery le ozina de indro fa tonga saina le lehilahy fa tsy mety aminy nisaraka amy vadiny fa tsy maintsy mody izy ry havanao tiako milaza aminao fa raha io olana misy aminao ankehitriny io olana misy amy lafiny fitiavana na olana misy amy fanambadiana sy tokantrano na manao sy manao na fisehon'ny olana io rehefa tsy voavanao to anatin'ny taona maromaro de tsy voavanao fa tsy voavanao mitsony fa entinao mandramaty satria mety ozina no ambadika ozina mitatao sy metabetsatra no ambadika ka ny vaolana dia tsy maintsy tapahana tsy maintsy foanana zay ozina miasa eo amin'ny fitiavana lasy ny vavy na amin'ny fanambadiana sy ny tokantrano zay ry havana malala iverenao kely ny amasaka fanambadiana io tsy miova Andriamanitra ray le rain' Jesosy Kristy tsy miova Jesosy Kristy le zanak'Alatokan'Andriamanitra tsy miova ny fanahy masina tsy miova ny tenin'Andriamanitra tsy miova ihany ko ny programan'Andriamanitra mikasika ny amin'ny fanambadiana fa nataon'Andriamanitra zany mba hatsara mba hasoa mba hampirindra mba hameny banga eo fiainantsika zanak'olombelona noho zany de mitonanao ao araky le teo tery aloha miverena amin'Andriamanitra amin'ny alala finoana Jesosy Kristy ianao mba tonga n'lay resaka fitiavany lasy vavy na resaka fanambadiana iafan'Andriamanitra mitrantsehatra mitondra fahasoavana eo aminao
manaraka zany tsara aminao ny manatona anay ohatra miresaka aminay ahafanay manoro-hevitra anao ny am'izay tokony ataonao de indrindrindrindra ahafanay mivavako anao raha sanatria ka osina ny tena ho ambadika io iolana misy eo aminao sy ny tokantranonao io tena mitona anao mihitsy mba iona aminay ianao na iako mitona anao zay mba ho avy amonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana refia androdra kely maninona moa ny hafa ny vojen'andriamanitra fa inao tsy vonjeny ny hafa ny men'andriamanitra fahasoavana tamin'ny alala famonjena fotoam-pivavahana zay nataonay fiangonana refia androdra kely fa ianao a hojeryandriamanitra fotsiny tsia zao no androm-pamonjena zao no androm-pakasitrahana tianao tompoandriamanitra efa fotoanan'andriamanitra izao mba amonjenanao ho afaka amin'ny ozina zay mety atao sy mety ambesatra efa fotoanan'andriamanitra zao mba ahafan'andriamanitra manome anao fiainana mahafinaritra fiainana mamy sy tsara miaraka amin'ny jesosy kristy manao fotoam-pivavahana izay isika ny alahady maraina miditra amin'ny fitora sasany fidirana voalohany ary miditra amin'ny folora fidirana faharoa ary ake voasoratra io ary miditra amin'ny ray ora sasany la fidirana fahatelo ny andavanandro any koa de manao fotoam-pivavahana vavaka fanafana zay ny taratasy lakamisy samy manomboka amin'ny ray ora sy sasany avokoa izany rehetrarehetra izany ny telefona fanareo mifandray amiko moa raha te hifandray amiko anareo ianareo de io voasoratra io 03204 85958 na 03404 85247 tianao tompo zay ny marina tena tianao izy tena tia monjy ny fanainao izy mba tsy velanao ratry zay ary tia monjy ny fiainanao am'maha olombelonao izy indrindrindrindra fa amy lafiny fitiavany lasiny vavy sy ny lafiny fanambadina sy ny tokantrano tena tia hitratsetra ny fiainanao mikasiny am'izany izy ka hoy aho hoe aza mangatakandro intsony fa izao de izao ia de manapa-kevitra ho an' jesosy kristy hivavaka ho anareo azy am'izao fotoana zao ka de aondreny lohanareo fa hitsodrano ivavako anareo aho ary hitsodrano ny fiaranareo anakoroa ho anareo zay mpifamofa ankehitriny mba ho tanteraka fanirenareo amy tytony ity ve samy taona ho azy hivavako anareo zay manatokatrasy efandroso tamy fanambadiana ihany ko ao andriamanitra any anao zavatra magaga eo aminareo hivavaka sika raha eo fantatro fa tian'ireo olona zay nahita sy nandre ahy tamy ty androandroany aty anao efa sitrako tompony nitondrako zany afatry zany satria tonga ny fotoana amonjenao ny fanahany ary amonjenao azy manoloana an'izao olana misy eo amy lafiny fitiavany lasiny vavy sy eo amy lafiny fanambadiana sy tokantrano ko amin'ny anaran'i jesosy kristy mandra fo amindreo olondreo anao mandra fo ianao andriamanitra ary mandidy amin'ny anaran'i jesosy aho miozina zay mety atao sy mety amesitra fiainan'ny olona miala amin'ny anaran'i jesosy miala amin'ny anaran'i jesosy tsofoko randro zay maniry ny ho vita amy ty taona ity fanambadiana mba ho tanteraka zany na mitona ho avy tsofoko rano any ko reo zay nanana olona to amy lafiny fanambadiana sy tokantrano mba hiverina aminao ny tokantranony ny fiainam-pitiavana ianao andriamanitra ny asao fa le ozina mpandrava resa amin'ny anaran'i jesosy kristy misaotra raha eo makasitraka anao afa ty andreo olondreo anao ary zay manana olana afa akoatran'izany de ianao no amonjy azy any andriamanitra anasitrana azy anafaka azy amin'ny herin'ny aretina rehetra misaotra raha eo amin'ny anaran'i jesosy halleloia amen zay zany tompoko ny fotoanatsika ka de mametraka ny mandram-peona sy ny veloma aminareo tsiraray avy raha sitrapon'andriamanitra amin'ny herindratsika miona veloma tompoko teo afaka va ianao teo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana refi androndra kely